mpijanona ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay ihany sika reny mpianakaviana iray niasa tany Riyad tao amin'ireny vohitra Arabia Saodita tao no namony eny efa ho 3 herinandro lasa izao saingy nafinina ny fianakaviany tranga tsy dia vaovao loatra intsony tahaka izao saingy mbola nairana hatrany ny sain'ny tompona andraikitra mba handraisana fepetra entitra amin'ny mahakasika ny tranga toy itony. Omaly tamin'ny 3 ora sasany hariva vao nampahafantarana ny vadiny fa maty Solange, reny mpianakaviana iray nanao asa trano tany Riyad, Arabia Saodita, nanomboka ny volana Marsa 13 sy 4 arivo teo. Efa namony ainy 3 herinandro lasa nefa ity terata malagasy ity, ary efa nisy ny taratasy fanairana efa nataon'ny vadiny tany amin'ny farany taona 13 sy 4 arivo. Votoatin'ny fitarainana ny fanahiany ity ray mpianakaviana ity amin'ny ain'ny vadiny izay nafindra ny prakitra rana toerana mpampiasa inefatra. Herinandro vitsivitsy lasa nefa izay tonga teto Madagasikara ny prakitra rana Madagasikara na toerana izay naniraka ny tanety jeneraly ny ministera ny asa ampanova ny votoatin'ny taratasy izay nambarany fa fanalambaraka azy ary nitaky vola mitetina 4 tapitrisa ariary apodiana ny vadiny. Tamin'ny fotoana io anefa dia efa namony ainy ilay ray mpianakaviana ary tsy nampahafantarana izy ireo ny vadiny akory. Ary nampanatsonony DG-ny Popy za tamin'ny fotoana io mitongava ty fa mandalo eto misy chargé d'affaires ka rehefa neona tao zay dia resaka ny fanaovana tao zany toy le taratasy efa nalefa tamin'ireo androm-panjakana reo dia nanao tsy karazany fa chantage natao chargé d'affaires io zany nitoy le taratasy natao tany aloha napetraka tamin'ireo androm-panjakana reo dia nanao chantage izy hoe ovay le taratasy anamarina anazy fa hoe karakara marina izy. Dia izay no resaka ny mpanaovana tao ary ny promesy izy fa apody ny vatoko rehefa vita io taratasy io dia nahazo antso anefa maly tamin'ny 3 sasany fa maty le vatoko io zany ka rehefa tao ny analyse efa maty 3 semaines le madame ka noho izany ny fahatongavany teto zany efa fantatry efa maty fa maninona izy tsy miteny amin'ny fianakaviana efa maty le vadinao sy ny havanareo fa mbola manao chantage eny indray izy hoe ovay le taratasy. Raha niezaka ny natona ny orinasa nandefa ny vadiny tany Ampitan-Dranomasina ity raim-pianakaviana ity dia tsy nisy ny vahaolana atolotra izy ireo ary no mariny ity raim-pianakaviana ity fa saiky niova toeram-piasana trano le orinasa. Ny fanatona tamin'ny SPDDS efa tao anatin'ny 5 volana izao ity raim-pianakaviana ity nitady vahaolana apodiana ny vadiny. Nambaran'ny SPDTS fa tsy voahaja ny fifanarahana arak'asa. Voalohany indrindra aloha atao anatin'ity contrat ny Solange aty dia ny global service araky ny décret izay mitondra ny fanarahamaso andreo agence de placement dia tokony hoe manaramaso ny fiainan'ireo mpiasa mandeha makany ivelany. Ny zavatra misy anefany dia manao fangala-pery amin'ireo olona ireo nataon'ny agence de placement mitsoka mandositra mihitsy ary izy. Io décret io ihany dia milaza fa adidin'ny ministère en fonction publique no manao tatitra isaky ny 3 volana mikasika ny fiainan'ny mpiasa any amin'izay alefany ary rehefa nahazo agrément ary mariako itony fa tena nahazo agrément io agence de placement io. Fahatelo atao anatin'ity contrat ty dia milaza fa 15 heures de travail tsisy olona miasa 12 ora zany raha ny ratification sy ny convention ny ratifien'ny Madagasikara nefa dia somiavon'ny androm-panjakana isan-karazany ny ministère concerné ny ambassade chargé d'affaires ny agence de placement ty taratasy ty akoatran'ilay akizy manao soni dia ny dikan'izay tsara dalàna aloha zay. Atao anatin'ity ihany koa dia milaza fa adidin'le mpampiasa ny miantoka amin'ny fahasalamana sy ny mombamomba ny eo ankizy io ary ny anankiray ngeza be ao anatiny ao dia hoe tsy azo atao manovanova toerana ny olona io fa mahagaga araka fitarainana izay nataony olo vehivavy io dia ny chargé d'affaires mihitsy no manova toerana sy ny filazan'ny chargé d'affaires hoe novainy toerana le vehivavy. Farany dia ao amin'ny article faran'ity contrat ty dia milaza fa raha misy olona mpiasa malagasy nandeha maty any ivelany dia adidin'ilay mpampiasa no miantoka ny lany rehetra. Ny antsony tompona andraikitra mahefa ny rehefa makasika ity raha ity sy tsy iverana ny tranga tahaka izao moa ny SPDTS. Tsy ho foana hoy ny SPDTS ny fisiny tsy maty manota
raha toka tsy mandray andraikitra ny androm-panjakana mpanolalàna amin'ny fandanina ny volavolan-dalàna iadina fitrandrana olona sy ny tsy fanajanana ny zon'olombelona